Tokely Justin nanda ny fisiny fitsipaham-pitokisana ny député ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nety isan'andro tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika andrarahampirenena izay andrenesam-peo ao amin'ny anteneram-pirenena ao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo miresaka zava-mahadomelona tany Toamasina tany nahitany tsy fahita tokoa ity tovolahy iray tao Toamasina ity izay voalaza fa ampitsindrona zava-mahadomelona mahery vaika fantatra amin'ny anarana hoe Roro. Rehefa tonga ilay filana tao aminy dia nampaniraka olona izy mba hividy an'izay Roro izay mba hitsindromana. Tsy nanampo na inona izy fa avy hatrany dia nampiasa ilay zava-mahadomelona nataony tamin'ny vatany. Akory nefa nihagagany fa raha vao nitsindrona ilay Roro izy dia nanomboka nangidihidy ny vatany. Tsy nety nijanona fa sady mangidihidy no malailay ny tenany. Andro vitsy taorian'izay dia niendaka nanaraka ny hodiny hatramin'ny nofony. Tsy vitan'izany fa voalaza ho mbola nivoaka olitra ihany koa teo amin'ilay toerana izay nitsindromana an'izay Roro izay. Raha ny fantatra dia fantatra fa Roro nitampoka bicarbonaty no azony ka io nivadika zavatra hafa io izany raha vao nampiasaina tamin'ny vatana. Taorian'io fahovoazan'io dia voalaza fa nanenina tanteraka tamin'ny zavatra nataony ity tovolahy ity ka nanapa-kevitra ny tsy hitsindrona zava-mahadomelona intsony. Tenenina foana ry tanora mba tsy hanaonao foana amin'izay fitsindromana sy fidorohana zava-mahadomelona mahery vaika izay nefa moa io ny tanora amin'izao fotoana izao tia karazana an'izay rendrarendra isan-karazany izay nefa ny tsy fantatra izy ireo rehefa manandrana kely amin'izy ireny dia lasa misy fiankinan-doha amin'izay zava-mahadomelona izay ka sarotra no hiala amin'izy ireny rehefa tafiditra ao anatin'izay fidorohana sy fitsindromana zava-mahadomelona izay satria lasa mila azy ireny foana ny vatana ao anatin'izay fotoana rehetra izay. Koa averina foana ary entanina foana ianareo tanora mba tsy hiditra amin'izay fidorohana sy fitsindromana zava-mahadomelona isan-karazany izay fa tena manimba izy ireny raha toa ka tafiditra ao anatin'izay ianao ka ho an'izay mbola tsy tafiditra dia aza mba manandrana fa tsy tsara izy io ary ny zavatra tsara ihany sy no andramo fa aza variana loatra amin'izay hoe ndao makatsy makaroa ho iny namana izay dia iny ianao fa tafaroboka ao anatin'izay fihinanana sy fidorohana zava-mahadomelona izay. Andao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo resaka mandeha etsiroa eo anivony antenimiram-pirenena izay misy milaza mantsy tato ato zay fa misy anireo solombavam-bahoaka mikononkonona an'izay fitsipaham-pitokisana izay. Rehefa nisafidy ny nangina tao anatin'ny fotoana fohy ny filohan'ny antenimiram-pirenena Tokely Justin dia iny ary fa tonga izy nitondra ny fanazavany mahakasika an'izay feo mandeha etsiroa ny ao amin'ny antenimiram-pirenena izay. Ny antoko ny fitondrana no matanjaka eny Tsimbazaza. Raha ny fifandanjana no resahana ka tsy misy izany motion de censure izany. Io no nambarany filohan'ny antenimiram-pirenena raha nanontaniany ny mpanao gazety ny amin'ny mahakasika an'izay fitsipaham-pitokisana nandritra ny fandalovany tany Anosibe tamin'ny herinandro lasa teo izay. Amin'ny tany demokratika dia ny fandajan-kery no mamaritra ny fitsipaham-pitokisana hoy any ny nambarany solombavam-bahoaka Tokely Justin raha nanontaniany ny mpanao gazety. Tsy izahay ao amin'ny antenimiram-pirenena no hitondra krizy hampikorontana firenena. Raha misy feo mandeha momba izany dia olona roa izay manana olana manokana ary ny fanendrena olona na fametrahana olona iray amin'ny toerana
dia fandaminana hoy ihany ny filohan'io andrim-panjakana izay mpanao lalàna io. Tsy hivina fa ataoriny fanambarana indroa taona nataon'ny kolonely Rakotomamonjy Patrick dia maro ny resaka mifamaofao ny amin'ny mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny fomba fifandraisana ny eo amin'ny sampanohana ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Ary na dia tsy nivantana azy ny fomba nilazany ny mpamoaka dia tsy vitsy ny mpanara-baovao no naminavina hoe iza no miaraka amin'iza ary iza no ambadika izy. Taorian'izay ankoatra ny fanalana tamin'ny andraiky ny ilay manamboninahitra kolonely, lehibe ny sampandraharaha nandray an-tanana ny fanadihadiana ny kolonely Patrick Rakotomamonjy dia nandeha ny feo fa misy fikononkononana hitsipaka ny lehiben'ny gouvernemanta eny Tsimbazaza eny. Raha izay voalaza izay zany no fakivakaina dia misy ihany ireo andian'olona izay tsy mankasitraka eo amin'ny ireo izay sampanohana ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao ankehitriny izao ao Tsimbazaza ao. Nefa kosa na dia misy aza izany vitsikely ireo izay mieritreritra an'izay fikononkononana sy ny tsy fankasitrahana ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay fa tsy ireo rehetra izay ao anatiny izay antoko irimara izay voafidim-bahoaka ao Tsimbazaza izay no mieritreritra sy mikononkonona an'izany rehetra izany. Ka izay no antony tsy hampisy an'izay motion de censure izay araky ny nambaran'ny filohan'ny antenimiram-pirenena ihany Andriamatoa Tokely Justin raha nitondra ny fanazavany ny amin'ny mahakasika an'izay hoe hoisy ve sa tsy hoisy ilay motion de censure satria mandeha ny resaka etsero amin'izay ho fikononkononana ny eo amin'ny resaka izay hisiny motion de censure izay ka tsy avetrany ny valiny izay nolazainy tampahabe maso tamin'ny mpanao gazety rehefa nanontany azy ny amin'izay hoe hoisy sa tsy hoisy izay. Mitohy araka izany ny dinidinika sy ny laminasa izay hoentina hampandroso ny firenena sy mba hitadiavam-baholana ny amin'ny krizy sy ny fiainan'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro. Ary ny fitondram-panjakana rahatemo efa nampanantena fa Madagasikara tsy maintsy mandroso no tanjona ary atao zay ezaka rehetra mba ahatongavana amin'izay hoe Madagasikara mandroso sy vahoaka milamina ao amin'izay. Ary eo ampiandrasana an'izay avokoa moa ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao ka dia ho hitantsika eo ara izay toy ny asa izay efa natomboka ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.